Isa-taona zany prima bebe mikarakara hetsika mahakasika zazakely sy ny ankizy dia amin'ity taona ity zany ao amin'ny dalarariasana Analakely no anaovana anazy amin'ny sabotsy faraka amin'ny telopolo May manomboka amin'ny 9h maraina ka hatramin'ny 9h. Ny zavatra hita ao zany dia misy varotra fampiratiana entana mahakasika zazakely. Misy entana marobe ao, misy entana vaovao, misy entana occasion amin'ny vidiny tena mora be, afaka miantsena tsara zany ray aman-dreny mandritra ny hetsika io. Ankoatran'izany ihany koa afaka tonga ao ny ray aman-dreny mankatoro hevitra amin'ny resaka fitaizana ny zaza na amin'ny fahasalaman'ny zaza satria misy pédiatre, misy psychopédagogue ihany koa miara-miasa aminay amin'ny io andro io afaka mandray tsara antsika ray aman-dreny. Ho any ankizy kely ihany koa dia afaka manao fesipantine ny ankizy kely amin'ny sabotsy io. Dia amin'ny fotoana io ihany koa no ahitana voalohany ny guide des crèches préscolaires andiam-badimy izay avoaka amin'ny prima bebe isa-taona. Boky anankiray izy io entina nampiana ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana crèche. Dia eo ihany koa ny ray aman-dreny ampiditra zaza voalohany amin'ny taom-pianarana 4 Inona no rasany amin'izy? Araka ny efa voalazako teo zany ny hetsika dia isa-taona izay mikarakara an'io hetsika io. Matetika zany izay isaky ny volana Jona mikarakara azy mba ahafahanay manamarika ny volan'ny ankizy. Tamin'ity taona ity moa zany izy nandroso kely herinandro mialoha fa ny antony tena mikarakara ny hetsika dia hoe hanomezan-danja hoe inona daholo zany hoe tontolon'ny zazakely sy ny ankizy.